Ahoana moa zany ny tena mampifandray an'ilay loha hevi-debitsika dia ny lalàna sy ny filazantsara ary ny fahotana. Hodiniantsika izay anio manasa anao amin'ity fandarana universe ity ary misaotra masina no asiantsika manamarina azy. Saotra hon'Andriamanitra fifaliana ny miaraka amintsika, ara-baina ampitsikiny ianao ary irarenany soa rehetra, indrindra ny fanambinana ny fanahintsika hatakatra ny zava-panahy sy ny sitrapon'Andriamanitra. Andesika aloha hivavaka mialohan'ny andiniantsika ny soratra masina. Tompo malalo, misaotra anao zahay fa tena tianao zahay ary tianao hatakatra ny zavatra rehetra araka ny fisainana izay voafetra nananay olombelona kanefa araka ny sitraponao. Ka ampaherezo avy amin'ny soratra masina izay zao ary manaiky anao amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masina ty anatinay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Ao anatin'ilay loha hevi-dehibe sika hoe ny fahotana, ny filazantsara ary ny lalàna. Ireo teny telo lehibe ireo izay mihodinkodina amin'ny fiainantsika andavanandro no andeha hodiniantsika. Ahoana moa zany ny fifandraisan'izy ireo tokoa fa indraindray dia sorontsika hoe tsy ilaina intsony zany lalàna zany fa ny fahotana, manao fahotana dia tonga dia filazantsara hoe efa nivonjen'i Jesosy isika. Zao no ambara amintsika voalohany mpanota isika. Raha mbola tsy nanaiky an'izany ianao na za, andao isika anaiky mihitsy hoe tena mpanota tsy tsara isika, ratsy isika. Romanina 3:7-9 dia milaza amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary fantatsika fa izay zavatra rehetra lazain'ny lalàna dia lazainy amin'izay manana ny lalàna mba ho voatampona avokoa ny vava rehetra ka hiara-ny fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao. Ho tsarain'Andriamanitra izao tontolo izao. Eo amin'ny 7:20 izy dia hozy izy hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Aza mba ho isan'izay milaza ny tenanao zany fa tsy manota ianao na hoe tsy nanota ianao na hoe tsy mila lalàna ianao. Ny Romanina 7:14 ihany koa dia milaza hoe tena mpanota isika ary ilay nofo no mampahalemy antsika. Zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa fantatsika fa araka ny fanahy ny lalàna fa izaho kosa nofo namidy ho andevon'ny ota. Izany mihitsy za mihitsy ianao na nidy ho andevon'ny ota ary ny ota foana ny mahavantana antsika ho atao aloha amin'ny fiainana. Fa ny lalàna kosa izy dia araka ny fanahy. Romanina 7:17 aza mbola manamafy an'izay toerana mahampanota asy anao zay. Hoy izy amin'ny anaran'i Jesosy hoe satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory zany. Hitanao amin'izany? Tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra ny nofo. Fa raha izaho sy ianao zao no miteny hoe tsy mila an'izany lalàn'Andriamanitra zany dia vao may manamarina isika fa tena nofo ary ratsy eo anatrehan'Andriamanitra. Inona ny tanjon'ny lalàna ho isika? Lay Romanina 3:20 teo akaikin'ilay nivakiantsika zany dia zao hoe fa ny lalàna no ahazoana fahalalana marina ny amin'ny ota. Izany no izy. Mahazo fahalalana ny amin'ny atao hoe ota isika. Izay ny tanjon'ny lalàna. Ny faharoa dia zao hoe Romanina 4:9-12 dia milaza fa ny fahatezerana dia vokatry ny fandikan-dalàna. Izany hoe rehefa mandika lalàna isika dia tezitr'Andriamanitra amin'ny zavatra miseho ary izay fahatezerin'Andriamanitra izay rehefa tonga ny fetrany dia anaisotra tanteraka ny fahotana tsy eo amin'ny tontolo izay misy intsony. Andeha isika mba tsy ho tratran'izany fahatezerin'Andriamanitra izany. Romanina 7:17 dia zao ny ota dia tsy hoe tsy ota ny ota hozy izy fa ahafantarana ny ota kosa ny lalàna azafady. Tsy ota ny lalàna fa ahafantarana ny ota kosa ny lalàna. Romanina 7:17 hozy izy hoe inona ary no lazaintsika? Ota avy ny lalàna, sanatria zany. Kanefa tsy nalala ota aho raha tsy tamin'ny lalàna satria tsy fantatro akory ny fitsiritana raha tsy ny lalàna nanao hoe aza mitsiriritra. Hitanao amin'izany? Ny apôstôly Paoly azy dia mampiasa ny lalàna entiny milaza fa tena mila manaraka ny fenitra io izasy ianao. Ahafantarantsika ny fahotana zany na ny ota zany ny lalàna fa tsy hoe ilay lalàna indray no lasa ota. Ny Jakoba 1:5-20 dia andeha ho vakiantsika izy io. Jakoba 1:5-20 zao no voalaza ny soratra masina hoe fa izay mandinika ny lalàna tanteraka dia ny lalàn'ny fahafahana ka maharitra amin'izany raha tsy mpiaino manadino fa mpanao ny asa
dia ho sambatra amin'ny asany zany olona izany. Mikorotana ve ny fiainanao? Ny olona mankatoa ny lalàn'Andriamanitra no sambatra amin'ny asany. Andeha ho anisan'izany mpankatoa izany, fa manome fahasambarana ny lalàna ao anatin'ny asantsika. Zao anefa tsy mamonjy antsika ny lalàna. Tsy Jesosy Kristy zany ny lalàna. Ilay lalàna tononona hoe didy 1, 2, 3 ka hatrany amin'ny didy 10. Fa ny toetra n'Andriamanitra kosa no asehony. Fa i Jesosy Kristy manana asa lehibe ho antsika. Ao amin'ny Galatiana 2:2, ny 9:20. Galatiana 2:2 dia ny 9:20 no vakiana amin'ny anaran'i Jesosy hoe, izao no lazainy teny. Nefa noho ny fantatsika fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona fa amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, dia nino an'i Jesosy Kristy koa isika mba ho hamarinina amin'ny finoanan'i Kristy fa tsy amin'ny asan'ny lalàna, satria tsy misy nofo hamarinina amin'ny asan'ny lalàna. Rehefa mandinika an'io teny io ianao dia mihevitra hoe tonga dia ny finoanan'i Jesosy fotsiny izany. Tsia, fa ny voalazan'ny soratra masina dia hoe nino an'i Jesosy koa isika. Izany hoe ny ampy an'ilay fitandremana ny didin'Andriamanitra zany ilay finoanan'i Jesosy. Ary amafisin'ny Apokalipsy 2:12 zany, Apokalipsy 2:14-12 hoe ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Kristy ihany no afaka manavitra antsika, izy ihany no afaka mamonjy antsika. Galatiana 2:17-17 misy an'izay. Asaiko ianao, ndao sika hanaiky ny famonjenao amin'ny Kristy. Kanefa Kristy no mitarika antsika hitandrina tanteraka hanaraka ny lalàn'Andriamanitra. Fa tsy vonjenin'ilay fitandremana ny lalàna isika akory na vonjenin'ny lalàna, fa mandeha araka ny toetran'Andriamanitra kosa isika, dia izay tsy feno ao anatin'izay dia ny tsy fahatanterantsika dia ny fahafatesan'i Kristy no mameno azy. Izany no hoe finoanan'i Kristy. Fa raha esorinao tsy eo amin'ny fiainanao ny lalàn'Andriamanitra, dia ho hafahafa ny fiainanao ary tsy hisy fahasambarana. Ampahery asa ianao Andriamanitra fa mifandray zany ny lalàna, ny fahotana ary ny filazantsara. Kristy no fototra ivon'izany rehetrarehetra izany. Andao isika hivavaka ho an'ny fanapahan-kevitsika anio. Tompo, mety mandany lalànao zahay, mety manilika ampahany sasany amin'ny didinao zahay, mety mankafy fahotana ary mety manao tsinotsinona mihitsy aza ny lala mahasoa izay apetraka ao. Mifona aminao zahay, tena mpanota ary ratsy zahay, koa amin'ny alalan'ny lalàna izay milaza aminay ny faharatsinay, dia miteny koa ny lalàna hoe manatona ny Kristy. Ampio ary zahay rehefa manatona anao mba ho voavonjy noho ny finoanan'i Jesosy Kristy ilay marina. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.